Lafa mba voafa mitsikoisa indray dia nandray anjara tamin'ny andiany fa 7 ny Union Postale Universelle tany Abidjan ny postra malagasy nandritra ny 3 herinandro. Kongresy izay fanao ny postra maneran-tany isaky ny 7 taona moa izy ity. Nandritra izany no nahalany ny postra malagasy ho mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanana Union Postale Universelle sy ny Conseil d'exploitation amin'ny firenena 270 maneran-tany nandray anjara. Anjara ndraikitra izay mitaky fanohizana fanavaozana goavana eo amin'ity orinasa-panjakana ity isan'izany ny fidirana ao anatin'ny e-commerce hoy ny Tale Général ny postra malagasy araka izao fanazavany entiny amintsika izao. Ny fepetra rehetra ato amin'ny postra mba ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io efa manana ny resaka logistika ny fitaterantsika manana ny matanjaka indrindra manana tsara indrindra amin'ny postre rapide ary manana ihany koa tsika ny fomba fanaovana ny paiement électronique paiement en ligne amin'ny alalan'ny postre monnaie ary indrindra moa fa ho avoakatsika atoato amin'ny efa tsy hoela le carte hipoketra le carte visa hipoketra dia zany hoe feno ny fepetra izay ahafahantsika miditra amin'io e-commerce io. Efa niofana ny mpiara-miasa efa nametraka ny ampaintainy rehetra zahay amin'izay resaka e-commerce.